ny fandresen'ny mpino kristianina ny fandresen'ny mpino kristianina fandaharana totosain'ny faramalala razanajatovo hoenoinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa isaky ny amin'ny ora toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay Andriamanitra be hery sy fahefana riavana no iarabako anao amin'izao alatsinainy alina izao. Andeha hosokafana ny Baiboly araka izay hita ao amin'ny Salamo 5:20 no akatsika ny lohatenin'ny taridalana izay tian'ny Tompo hitarihana antsika ampahafantarany antsika ny heriny sy izany fahefana izany. Fa mialoha izany dia andeha aloha isika hiara-iombana amin'ny vavaka, hivavaka isika tompoko. Andriamanitra be hery tokoa ianao, be fahefana ianao, ary izany ny koiza mifavalinao anao Andriamanitra. Miteranao zay fa tsy misy Andriamanitra tahaka izany. Miteranao zay fa Andriamanitra tsy toa ianao, tsisy mahasakana ny herinao, fa rehefa ianao ny miasa tsisy mahasakana. Ary tsisy maharombaka zay eo am-pelatananao satria mahery ny famihinanao anay, mahery ny fitazomanao anay, ka tsy ho voarombaka izao tontolo izao, tsy ho voarombaka ny zavatsarotra rehetra zay mandalo ihany koa ho an'ny mino anao. Misaotra anao zay fa nisafidy ny anana anao, ary tsy nandahanay ianao Andriamanitra fa tena nandray anay amin'ny fitiavanao rehetra. Koa indreto izahay izay manaraka izao fandarana izao, amindrao foe, amelao eloke, diovy tanterake, fa ny fahotanay no hevitra mampisaraka anay aminao, ary izany ny tsy andrenesanao ny vavaka izay ataonay aminao. Mahavonjy ianao mantsy ary tsy lalidalovana fa mandre ihany koa esory ny hevitra rehetra mampisaraka anay aminao ahafahanay miona tanteraka aminao amin'ny alalan'izao fandarana izao. Dia ny fanahinao masina Andriamanitra hiasa ny anatin'ny tokantrano tsirairay, hiasa ny anatin'ny izay rehetra miaino izao fandarana izao, hanokatra ny vavadi-tsaina, hanokatra ny sofinay, hanokatra ny fanahinay ihany koa, ahaizanay mandray sy mahatakatra izay tianao ambara. Dia mitenena renao Tompo fa miaino ny mpanomponao, ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao ilay tokana, ilay tomponay no nanaovana sy nangatahana izany vavaka izany. Amen. Andeha riavana ilay salamo izay nasaina nosokafanao teo no andeha hovaka itsika. Izao no vakiny eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 2, dia mandingana eo amin'ny 4 sy 5, avy eo dingantsika ny 7 sy 8 ka hatrany amin'ny farany. Rehefa hita izany dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Manomeza ny Jehovah ry zanak'Andriamanitra, eny manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehovah. Omeo an'i Jehovah ny voninahitra ny anarany, miankoa feo anatrehany Jehovah amin'ny fiaingona masina. Ny feon'i Jehovah be hery, ny feon'i Jehovah be voninahitra, ny feon'i Jehovah manoritory ny hazo sedera, eny Jehovah manoritory ny hazo sedera any Libanona. Ny feon'i Jehovah mampisaraka ny lelafo, ny feon'i Jehovah mampiorory ny hevitra, Jehovah mampiorory ny hevitra Kadesy. Ny feon'i Jehovah mampiteraka ny diera vavy ary mivofy ny alabe, ary ny ao an'ny tempolony samy manao hoe voninahitra. Jehovah mipetraka eo ambony safidrano, eny Jehovah mipetraka ho mpanjaka mandrakizay. Jehovah hanome hery ny olony, Jehovah hitahin'ny olony amin'ny fiadanana. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Ny lohatenin'izany taridalana izay iarahantsika izany amin'ny alalan'izany teny izany dia ny hoe miaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra. Miaino azy fa voalaza teo anie fa be hery ny feo an'Andriamanitra, ary izay rehetra miaino ny feony dia ampiarany izany hery ny feony izany, ary tanterahany amin'izay rehetra manaiky mankatoa ary manaraka ny teniny
ny heriny. Tsy misy mialamany zany raha toa ianao ka mihain'ny feon'Andriamanitra ka manaraka izany, araka izay andidiny anao, araka izay ampahafantarany anao, araka izay lazainy aminao. Izany ange no ampirisihana antsika mandrakariva ny hoe aza manadino e ny mamaky ny tenin'Andriamanitra. Aza atao atsirambana ny fandraisana ny Baiboly ka hanarahanao ny tenin'Andriamanitra fa Andriamanitra manakolazaina amintsika tsirairay avy isan'andro isan'andro. Aza mihevitra ny hoe za efa misy olona mandefa verset oa na hoe andiny tsoratra masina ho ahy isan'andro dia ampy azy zay. Marina tokoa fa miteny aminao amin'ny alalan'izany Andriamanitra fa ny tsara indrindra dia ny mandray ny Baiboly ary mamaky Baiboly mandritra ny fefakadany farafahakeliny isan'andro fa misy tian'Andriamanitra ambara aminao ao. Mahery ny feo an'Andriamanitra ary izany indrindra ny tiano porofoina amin'ny alalan'ny teniny izay ovakitsika isan'andro ao anatin'ny Baiboly. Ny lohatenin'ny taridalina moa dia ny hoe enoy ny feo an'Andriamanitra. Nahoana no hoe ny feo an'Andriamanitra no enona? Be dia be nge ny feo ety amin'izao tontolo izao e. Ary amin'izao fiandohan'ny andro farany izao dia maro isan-karazany feo renao, indrindra rehefa mandalo ao anatin'ny olana ianao. Voalohany indrindra ny feo miferitreretanao aloha dia voalohany indrindra mibetsika ao anatinao. Maheno feon'olona isan-karazany ianao, asa ny vady, ny zanaka, ny namana, ny fianakaviana, mpiara-miasa, olona samihafa. Be dia be ny feo izay renin'ny sofinao manoloana ny olanao. Fa Andriamanitra koa manana anjara fitenenana ao anatin'izany olanao izany. Andeha sika aka ohatra ao anaty Baiboly anie. Voalohany indrindra ho an'ny fienona ny feon'ny hafa. Io feon'ny hafa io rehefa tsy ao amin'Andriamanitra koa io olona hafa io dia tsaro fa ny devoly no miteny aminao. Rehefa ao anatin'ny olana ianao ka tsy mitodika eo amin'Andriamanitra, tsy miresaka amin'Andriamanitra, izany no hitenenana amintsika ary ampirisihana ny mpino kristianina mihitsy hoe vao mifoa dia mifampiresaha amin'Andriamanitra. Fa rehefa tsy hiresaka amin'Andriamanitra voalohany indrindra ianao, vao mihiratra ny masonao, dia ny devoly ange no hiresaka aminao e. Jereo ny tantaran'ny Adama sy Eva. Efa nitenenin'Andriamanitra izy ireo fa ny azo eo afovoany ihany, eo ihany no azonareo hinanana. Dia Eva no nifampiresahan'ilay menarana voalohany. Dia inona ny zavatra niseho? Mino fa hainao loatra izany tantara izany fa fampahatsiahivana fotsiny ihany izao ataoko aminao izao. I Adama tsy niazona ny tenin'Andriamanitra koa, fa ny vadiny no noenony dia nihinana n'ilay voankazo izy izay nasain'ilay devoly no hohanina, ary nefa nandraran'Andriamanitra tsy hohanina io voankazo eo afovoan'ny saha io. Dia izao ny voalazan'Andriamanitra tamin'ny Adama araka izay voasoratra ao amin'ny Genesis 7 ny 7:7 hoe ary hoy koa i Andriamanitra tamin'ny Adama, satria efa nihaino ny feon'ny vadinao ianao ka nihinananao ny azo izay nandrarako anao hoe aza hinananao izany, dia voaozona ny tany noho izay nataonao, fa oriana no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iainanao. Ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ry havana, ny tsy fiainona ny tenin'Andriamanitra dia voaprofeto izao fa mahatonga oziny. Ay, ny tsy fiainon'ny Adama, ny tsy nanaran'ny Adama ny tenin'Andriamanitra nahatonga ny tany ho voaozana, ary dia iarahantsika mahalala izao ny zavatra misy. Izay ilay tsy fiainona ny tenin'Andriamanitra ary manao ny tenin'ny olona ao ambony noho ny tenin'Andriamanitra. Tadidio ry havana manoloana ny zavatsarotra anankiray izay lalovanao. Aoka ny tany tena mandrakariva araka ny voalazan'ny Romanina 4:7 hoe ahoana hoy ny voalazan'ny soratra masina. Rehefa misy zavatra mampisalasala anao dia
ataovy maraikitra ao anatin'ny sainao izay Romanina 4:7 zay hoe ahoana ny voalazan'ny soratra masina. Eny fa na dia ao anatin'ny eritreritra ao arany ny feo ny fieritreretanao azy amin'ny mahanao anao dia mety ho diso anie, ary tena diso manoloana ny tenin'Andriamanitra rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tadidinao ny fomba nitsarana an' Jesosy Kristy teo anatrehan'ny Pilato. I Pilato anie ka tsy nahita izay heloka teo amin'i Jesosy na ny kely ary. Ny feo ny fieritreretany manoloana ny fahafantarany an' Jesosy dia tsy olomeloka izy rehefa natao ny fitsarana an' Jesosy. Fa noho ny hamafy ny feon'ny olona hoe omboy dia lasa nanaiko ho azy Pilato hanomboana an' Jesosy Kristy. Tantara hitanao zany any amin'ny Lioka 7:20 ny 7:20 zany lazaiko anao zany. Lioka 7:20 tsy nahatohitra ny feon'ny olona ny feon'ny fieritreretany, na dia ny fanahy masina aza no nanolo-tsaina azy, fa tsy meloka io Jesosy io ary tsy manana fahotana io, dia tsy nahatanany zany feon'Andriamanitra zany izy fa ny feon'ny olona no ny tanterahany. Dia tanteraka ny fanomboana an' Jesosy Kristy. Indraindray ihany koa rehefa mandalo ady sarotra izay tsy maintsy lalovany mpino kristianina, dia ao anatin'ireny ady sarotra ireny tsy vitsy ny milaza ny hoe misahotaka mihitsy ny saiko, inona reny no ataoko aiza reny no alehako fa raha vao tsy mibanjaka an' Jesosy Kristy ilay tompo ao finoanao sy mpanefa izany ianao, araka ny voalazan'ny Hebreo 12:2, raha vao tsy mifampiresaka amin'Andriamanitra ianao dia tsy maintsy tonga mandrakariva ny feo hafa hitonanao mba hampialanao ao anatin'ny olana io, satria maika loatra koa ianao ny ala ao anatin'izany. Raha jerentsika ny any amin'ny Deutéronome 7:20 dia ny fitoamana ny zanak'Israely ho any amin'ny sampy. Inona no nambaran'i Mosesy teo anatrehan'izany? Avy tsorodeny izao io izy Mosesy ary aza mitahiry an'izany ianao fa izao ny voalaza any amin'ny Deutéronome 7:20 ny 2:4 hoe mizaha toetranareo Jehovah Andriamanitra reo, alalany na miorina amin'ny fitiavana ny Jehovah Andriamanitra reo ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra. Ao anatin'io mahavery hevitra anao io, ao anatin'izay tebiteby sy tahotra sy azy misy eo aminao io, manoloana ny olana anankiray izay lalovanao, mizaha toetra Andriamanitra ao anatin'izany. Ka raha ity ianao manao zavatra izay tsy araka ny sitrapony, tsy nanaraka ny tenin'Andriamanitra hoe manatona, fa izay manatona ange izy dia tsy mba misy ho lavitra mihitsy, na dia iray aza tsisy lavin'i Jesosy zany. Ary izay manatona izy tsy mba honoana, ary izay mino tsy mba mangetaheta intsony, araka izay voasoratra any amin'ny Jaona 4:4 ny 5:30 ka hatramin'ny 7:30. Ka raha mbola olona no entinao akanao hevitra voalohany indrindra, raha olona no antenainao fa hanala ny olanao, dia tsarovy fa feo hafa no eninao, tahaka ny fitoamana nyreto zanak'Israely reto handeha ho any amin'ny sampy. Ary dia nandeha tokoa ange, dia nanao tokoa anie izay fantana loatra koa fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsarovy fa asa raha tsaroanao hoe tamin'ireo zanak'Israely ireo nandeha tany enevitra dia tsy nisy rano anie, tany ngazana, tany ay no ny vakivakiana sy ny lalovana, fa ny feo an'Andriamanitra no ny teny tamin'i Mosesy hoe mitenena amin'io vatolampy io ianao fa hisy rano hiboiboika ao. Zany ny herin'ny tenin'Andriamanitra, mahaloaka vatolampy ny herin'ny tenin'Andriamanitra nanome rano an'ireo zanak'Israely ireo. Ny tenin'Andriamanitra izay efa voalaza fantatrao loatra any amin'ny Lioka 1:7 fa tsy maintsy tanteraka, satria mahery ary tsisy matohitra n'izany herin'ny tenin'Andriamanitra izany. Izany no nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely saingy
na dia naheno ny tenin'Andriamanitra tamin'ny alalan'izay nitondrany Mosesy ny zany teo anatrehany azy izy ireo dia tsy nety nino ny tenin'Andriamanitra fa ny azy ihany no nataony. Efa nilazainy Mosesy fa Andriamanitra nge no mitantana anareo tahaka ny fitondran'ny olona ny zanany eny amin'ny lalana rehetra izay alehanareo andrahona ho anao izy ny atoandro ary andriafo anareo izy ny alina. Kanefa na dia nataoko azy izany teny izany ozy Mosesy mbola tsy ninonareo ihany Jehovah Andriamanitra reo. Ary rehefa tsy mino an Jehovah Andriamanitra ny teniny indrindra dia zava-dozany no mahazo izao no voalaza eo amin'ny Deutéronome 1 vakiko aminao ny 7:30 ka hatramin'ny 9:30 amin'ny anaran'i Jesosy ary nandre ny teninareo Jehovah dia tezitra izy ka ny anina hoe tsisy olona mihitsy amin'izao taranaka ratsy fanahy izao ahita ny tany soa izay ny anianako ny mena ny razanareo afa-tsy Kaleba zanaka Jefone izy no ahita azy ary izy sy ny zanany no omeko ny tany izay nodiaviny satria efa tanteraka tamin'ny fanarahana izy. Inona ny fanatanterahany Kaleba ny fanarahana ny Jehovah? Ny fanarahana ny teniny, ny fiainona ny teniny ary ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra ry havana dia voalaza ao amin'ny Nomery 7:7 fa Andriamanitra tsy mba olona izy ka handainga na zanak'olombelona ka hanenina. Moa efa nilaza va izy ka tsy efainy na efa niteny ka izy ka tsy hotoviny? Zany ny voalaza fa tanterahan'Andriamanitra daholo ny teny rehetra amin'ny herin'ny ray manontolo ary izay mino ny tenin'Andriamanitra ihany ka manatanteraka ny teniny miaino ary mankatoy izany ihany no azo fitahiana araka izay voalaza any amin'ny Deutéronome 9:20 ny 1 vakiko aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio dia asandratry Jehovah Andriamanitra ao ambonin'ny firenena amin'ny tany ianao ary ho tonga aminao sy azonao izao fitahiana rehetra izao raha mihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ianao. Zany fitahiana zany dia momba ny fiainanao ray manontolo. Fa rehefa tsy mihaino kosa ianao dia ozina tahaka ny nanjoan'ny Adama sy Eva no ozina izay mianjady eo amin'ny fiainanao araka ny Deutéronome 9:20 ihany ny 15:12. Vakiko aminao amin'ny anaran'i Jesosy zany manao hoe fa raha tsy mihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra kosa ianao ka tsy mitandrina hanaraka ny didiny rehetra sy ny lalàna izay andidiko anao anio dia ho tonga aminao sy hahatratranao izao fanozonana rehetra izao. Ozina lava be ry havana no voalaza miankina amin'ny fiainanao ary hatramin'ny taranakao anisan'izay voaozina no ianao izay tsy nety nino ny tenin'Andriamanitra, tsy nety nanaiky ny tenin'Andriamanitra. Andeha nge hojerentsika indray ny feon'Andriamanitra araka ny Salamo 7:20 izay niarahantsika namaky tery aloha tery am-piandohana dia be hery io tenin'Andriamanitra io tenin'Andriamanitra io nge no nampisaraka ny ranomasina mena izay andeha hodiavin'ireo zanak'Israely. Teny monja fa tsy misy hoe iny Andriamanitra fa nikapakapan'ireo fahavalo. Tsy any amin'ny fahavalo ny teny izay nataon'Andriamanitra fa eo anatrehan'ny olona izay manana olana ka raha mihaino azy tsara manatanteraka ny teniny dia tanteraka izay tian'Andriamanitra ho tanterahana amin'ny fiainany tsirairay. Mosesy no niteneniny hoe io atsangalo ny tananao dia kapohy amin'iny tehana eny aminao iny ny ranomasina fa hisaraka roa io andehanany zanak'Israely, andehanany olo kosa izy. Teo anatrehan'izay Mosesy mba azonao an-tsaina ve raha hoe tiako ve dia asaraka n'io ranomasina io? Tehana kely ranomasina efa 5 kilometatra tsy hita fiafarany, ko raha tsy inona ko tahaka izany nge ny ataon'ny mpino kristianina maro eo anatrehany ny olana izay mianjady aminy ka
atoro hevitra izy ny hoe mivavah ianao, tena eto ambavaka io vadinao io raha io no atao hoe olana, eto ambavaka ny zanakao, eto ambavaka ny mpiara-miasa aminao raha izany ny olana, eto ambavaka ny fianaranao, zany fotsiny ve? Zany inge no valiteny azoko indray mandeha zay tao anatin'ny SMS, zay zany fotsiny ve ozy izy dia avita azy? Ka Andriamanitra nge no niteny fa mivavaka aza mitsahatra, araka ny Tesalonianina 1:5-7 ary ny Lioka 7:1 dia izao ny voalazany hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva. Andriamanitra no niteny an'izany, ka rehefa tsy mety aminao ny hoe vavaka ihany dia mahavita ny zavatra rehetra, dia tsy misy fandresena ho azonao anie zany. Fa izay tenin'Andriamanitra tsy misy laingana iray aza, araka ny voalazan'ny Titosy 1:2 hoe tsy nahay nandainga hatra ny fony fahagola izy. Andriamanitra raha teo no efa niteny, arak'izay voasoratra ny Mateo 7:15 fa izy ny zanako malalako, izay sitrako, izy no enoy. Zany nge ny tenin'Andriamanitra tamin'i Jesosy Kristy. Any amin'ny Baiboly Katolika dia hoe izy ny zanako malalako izay sitrako indrindra, mbola misy hoe indrindra izy no enoy. Zany hoe rehefa tsy hanaraka ny tenin'Andriamanitra hoe izay tenin'io Jesosy io enoina, tsy miaino ny tenin'i Jesosy ianao, dia faharesena nge zany no azonao hoe mahery anie ny tenin'i Jesosy. Tsaronao tsara ny tantaran'ny Petera, ilay mpanarato, ary efa matianina amin'izany fanaratona izany, tsy nahazo ininona noho ny fahaizany amin'ny maha-olombelona azy tao amin'ity rano izay efa lalina be amin'ny andro alina. Zany manko no fahazahoana trondro amin'ny alina, any anatin'ny rano lalilany, dia any ny mahazo ny trondro, any ny trondro no mitoetra. Fa rehefa tonga Jesosy, tsy mbadika tanteraka amin'ny fieritreretan'ny olombelona ny teny nambaran'i Jesosy. Nandeha tao anatin'ilay rano lalina izy, dia niteny tamin'ny Petera izy hoe avy ianao dia arotsay ato ny aratonao. Ny andro atao andro be nanahary, andro ao anatin'ilay rano lalina ihany ny toerany, fa tian'Andriamanitra aseho fa mahery ny tenin'i Jesosy Kristy. Ary rehefa Jesosy no miteny dia tsy maintsy tanteraka izay zavatra rehetra ambarany. Dia nanrotsaka ny aratony tao Petera, nahazo trondro be dehibe. Ary firy amintsika zao moa no efa ambara mandrakariva ny hoe mivavah re, efa nivavaka e, ohatray lasa etikatezerana ny mamaly an'izany hoe mivavah zany. Naharitra tamin'ny mivavaka ve ianao? Fa ny faharetanao nge no ahatananao ny ainao e. Voalazany amin'ny Lioka 2:7 zany. Mila manana faharetana amin'ny vavaka ry havana. Izao no voalazany amin'ny Romanina 12:12 hoe miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana, mifalia amin'ny fanantenana. Mbola tsy hitanao akory izay valim-bavaka, fa raha maharitra mivavaka ianao dia mifalia avy hatrany fa ho totosa io fanantenana io izay amahana ny olanao. Ihana nge nanapaharetana tamin'ny fivavahana nangataka tamin'Andriamanitra izay ho zanany, satria olona tsy niteraka ihana. Fa nanandrebireby aza ny olona rehetra, hatrany amin'ny rafivaviny, hatrany amin'ny mpisorona, ny teny azy hoe mamindovay io fa jereo mihetsiketsika ny molony, nefa izy mivavaka. Tsy nahoana zany. Andriamanitra ihany no nitodiany, ny arehany, satria fantany fa marina amin'ny tenin'ny Andriamanitra izay mampanantena azy taranaka faramandimby. Dia naharitra ny vavaka izy, ary nomen'Andriamanitra taranaka tokoa izy teo anatrehan'izay. Sika ray aman-dreny ry havana dia mila manapaharetana mihitsy amin'izany vavaka izany sy amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Fa voalaza ny Genesisy 4:20, ny 1:1-5, fa Isaka zanak'i Abrahama dia lasa nahazo ny tsodrano ny Abrahama ihany koa. Ninona ny antony?
noho i Abrahama niaino an'Andriamanitra ary nitandrina izay nolazainy dia hatrany amin'ny taranany no voata. Eto zany sika ray aman-dreny dia mila mandiny tena mihitsy hoe fa maninona ny ankizy ny tsy mety mankatoa, fa sao dia isika mihitsy ny tsy mankatoa an'Andriamanitra, tsy mankatoa ny tenin'Andriamanitra, fa ny toe-panahana anantsika no hitahinana ireo zanakitsika ireo. Izao rehefa miteny Andriamanitra dia alatsao ao anatin'ny fonao ao, fa ho tonga neny dia voly hanongotra n'iny raha toka misalasala ianao na tsy mino izay voalaza ny herin'ny tenin'Andriamanitra ianao, ka raha mierikerika dia ny nofo ange no mirongatra, satria efa voalaza fa Jesosy zao mihitsy no nahita ny Satana nilatsaka avy any an-danitra tahaka ny varatra, ary tsy voatohitrao zany herin'ny Satana izay nilatsaka tamin'ny tahaka ny varatra zany raha toa ianao ka tsy mino ny tenin'Andriamanitra, tsy miaina ny tenin'Andriamanitra. Misy hery ny tenin'Andriamanitra hoay, ary rehefa Andriamanitra no miteny dia na ny tsy misy ara lasa tonga misy. Hitantsika zany any amin'ny Genesis 1 fa Andriamanitra ny teny hoe misy an'izao dia misy mazava dia nisy ny mazava, misy rano dia nisy ny rano. Zany ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Fa io tenin'Andriamanitra io koa mahay manafoana ny misy io. Jereo tsara ny tantaran'i Mosesy, ilay nitenenan'Andriamanitra ny hoe ianao no ataoko mitondra ny zanak'Israely ozy izy ho any amin'ny tany Kanana, zany hoe hiara-hiditra amin'ny zanak'Israely. Fa inona ny zavaniseho? Na i Mosesy ara tsy niditra tany satria niodina tamin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy natokony ny herin'ny tenin'Andriamanitra fa netika tezerana loatra manoloana ny fahitana ny reto zanak'Israely izay niodina teo amin'Andriamanitra ireto. Ka raha azoto iain'ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, araka ny voalazan'ny Exodus 2:9-20, dia tsy misy ataoko aminao nge ozy izy ny aretina rehetra, ary rehefa miaina dia mankatoa sy manaraka avetrany. Ka natratry ny aretina aza ianao dia tonga Andriamanitra manatanteraka ny teniny hoe izany Jehovah izay mahasitrana anao. Ny feo an'Andriamanitra dia feo manasitrana, manafaka, mampandresy ihany koa. Raha sitraka ao indrindra dia mbavakeo ny asan'ny apôstôly 2:12 izao fandaharana izao. Fa ny nanafahana ny Petera tao anatin'ny tranomaizina ny tantara izay niseho. Fa lay nisy any Paoly Silasy fa ny asan'ny apôstôly 2:12 dia ny nanafahana ny Petera tao anatin'ny tranomaizina. Nambenana mafy io Petera io, miaramila anankiroa ny teo anelanelany, fa tamin'ny anjely ny rahan'Andriamanitra nitondra azy ny voaka tao, ny resaka taminy andao ianao mivoaka ato, miaraka amiko ianao. Ny tranomaizina amin'izany misy mpiambina eny ambaravarana, mpiambina miaramila izay tena matanjaka, fa resin'ny herin'Andriamanitra zany satria Andriamanitra no niteny tamin'ny Petera hoe mivoaka ato ianao, ary ny tantana azy ny voaka tao. Marainy ny andro tsy hita nakaizy Petera, fa nakaizy Petera, nokarohana traizatraiza, fa Andriamanitra ilay niteny taminy no nitantana azy mandrakariva, ary tsy nahitan'ireo mpanenjika azy. Tsy fantatro, mety mandalo tribonaly angamba ianao amin'izao fotoana izao, mety tsy nanao ninninona akory ianao, nefa andeha ho tsaraina, andeha ho meloina. Miaino ny tenin'Andriamanitra manoloana ny zavatra rehetra izay nolalovanao, fa tsy kisendrasendra aminao no nandalovan'izao fandarana izao teo anatrehanao, ny hainonao an'izao, fa Andriamanitra te haniraka an'anjely nilaza aminao ihany koa fa afaka ianao. Fa raha ny zanaka no hanafaka anao dia afaka tokoa ianao, araka ny voalazan'ny Jaona 9:9-30. Ry mpiaino ny onjam-peon'ny radio vaovao Masoa, mpanaraka ny fandarana ny fandresen'ny pino kristianina. Aza ataonao mahafinaritra ho reniny sofinao fotsiny ny fandarana rehetra mandeha eto amin'ity onjam-peo ity.
fa maka lesona miaino ary tanterao izay tenin'Andriamanitra no hainoanao tato. Fa ny tenin'Andriamanitra dia be hery, ny maty any am-pasana ary voatsanga ny tenin'Andriamanitra. Izao ny voalaza ao amin'ny Jaona 5:5 hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, avy ny andro ary tonga ankehitriny izay andrenesan'ny maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra ary izay mandre dia ho velona. Tsy haiko hoe mety eo anatin'ny fahafatesam-piainana ianao amin'izao fotoana izao, izay atao rehetra ohatra ny tsy ahitam-bokatra, mivarotra fa toa ohatra ny tsy hita be ny any, ny asa aman-draharaha rehetra izay atao toa tsy mamokatra. Aleo mandiny tena eo anatrehan'izany araka ny voalazan'ny Korintianina 2:7 ny 5 fa dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy, ary izaho toetra ny tenanareo. Tena mitoetra amin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra ve ianao? Mino ve ianao ny tenin'Andriamanitra fa ataony miavaka ny manompo azy sy ny tsy manompo azy? Avahan'Andriamanitra ny isika arak'izay voasoratra any Malaka 3:7 zany ambarako anao zany. Efa nanavaka anareo tao anatin'ny maro aho izy Andriamanitra, araka izay voasoratra any amin'ny Levitikos 20:1-20 tapany farany. Fa nahoana no mitovy amin'ny olona zao tontolo zao? Tsy mandeha ny varotry zao tontolo zao, tsy mandeha koa ny ianao. Mangingina ny tsenan'izao tontolo zao, mangingina ihany koa ny ianao. Mitovy amin'izao tontolo izao, aiza ny fanavahan'Andriamanitra anao? Sao dia tsy nin'ny herin'ny tenin'Andriamanitra ianao. Raha misy fandalovanao anatin'ny fahafatesam-piainana ianao amin'izao fotoana izao, asa mety ho fifankatiavanareo mivady na fifankatiavan'ny ankonana koa tena efa maty, mangatsiaka, tsy hita intsony izay anaovana azy. Ianao ny tenin'Andriamanitra ary dia tanterao. Fa raha velanao iteny amin'ny fiainanao ao anatin'ny tokantranonao Andriamanitra, izany hoe amin'ny alalan'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, amakianao ny tenin'Andriamanitra, hainoanao ny tenin'Andriamanitra ary ampiaranao izany tenin'Andriamanitra izany, ho velona ny tokantranonao, ho velona ny asanao, ho velona ny fahasalamanao. Na dia efa miteny aza ny dokotera fa tsisy azo atao intsony fa ento-mody izao marary izao, omeo azy izay tiany rehetra. Fa ny tenin'Andriamanitra ry havana dia maranitra toy ny sabatra roa lela, manatanjaka hatrany amin'ny tsoka sy ny aty sy ny aina rehetra hatrany amin'ny fanahy, ary mahavelona ny tenin'Andriamanitra. Izany ingeny nanambaran'Andriamanitra hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona hoy izy. Tsy ny mofo ihany no mahavoky ny olona, fa ny tenin'Andriamanitra ihany koa. Ka be hery ny tenin'Andriamanitra, izay matoky ny tenin'Andriamanitra, ny aina ny tenin'Andriamanitra dia tsy raviravin-tanana, tsy aleny, tsy ho kivy, fa atanjaka noho izany hery ny tenin'Andriamanitra izany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, hivavaka isika tompoko. Saotranao izay Andriamanitra, fa mampahatsiahanay mandrakariva ianao, fa be hery ny teninao. Fantatray anie ny teninao maro isan-karazany, fa indraindray manoloana ny ady sarotra ny mpino kristianina dia midify ny teninao ary manao ny fanaon'izao tontolo izao. Hanika tsy mahita an'izany hery ny teninao izany. Andriamanitra, mifona aminao manoloana an'izany tsy fahatanterahana, tsy fiainona ny teninao, tsy finoana ny teninao, fa tena fahotana eo amin'ny mpino kristianina ny tsy finoana ny teny ka mahatonga ozona eo amin'ny fiainana hoy ianao. Manomboka izao kosa dia manavao ny fanoloran-tenanay ho anao izahay. Fanahinao masina ny ampitombo ny herin'ny teninao aty anatinay mba ahafana iredareda miaraka amin'ny fanahinao izahay, ahafanay manana fandresena eo amin'ny ady sarotra rehetra izay lalovana. Andriamanitra tsy mandainga ianao fa manatanteraka ny teny rehetra izay ambaranao, ary tsy miverina foana any aminao ny teny rehetra raha tsy efa matanteraka amin'izay efa nanirahanao azy. Koa tanterao amin'izay rehetra mino izany Tompo, fa ny fandresena koa dia omena ny mino. Mba hanana fandresena izahay
mialohan'ny faranany zao taona izao. Misaotra Jesosy amin'ny anaranao mahavonjy nangatana sy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Eto ry havana dia mbola tsy vita ny finday ka tsy afaka mandray message avy aminareo satria tsy mahita message mihitsy ny findaiko fa raha ohatra kosa nareo iantso dia afaka miantso ihany amin'ny 034 11 293 24. Antso ihany zany no ahafahan'ny finday mifanerasera aminareo fa ny message dia tsy mety mahita message mihitsy ny findaiko. Andriamanitra ny hanavao izany ary an'olo izany ihany koa izay ananana finoana sy fanantenana ho an'Andriamanitra ny voninahitra dia miorena tsara aza miova minoan'Andriamanitra fa mahery ny tenin'Andriamanitra mba haherezanao. Velome. Noenoinao teo ny fandaharana ny fandraisen'ny mpino kristianina. Ny fandraisen'ny mpino kristianina natolotry Faramalala Razanajatovo teto amin'ny onjam-peon'ny radio Vaovao Masoa.